Fahamerabasika tsy rerahavindray atratra ity talata faharoapolo ny volana mety manona fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Alohandirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Ry tompo tianay avy ampisaoranao izahay satria nomenao an'izao marain'izao indray, nomenao anjara ny fahasoavanao, nofoazonao ao anatin'ny torimaso ary erianay indrindra ihany koa raha ho foazonao anatin'ny torimasom-panahy izahay ka hatsiaro ny fitiavanao, ahita ihany koa ny fiasanao eo amin'ny fiainanay ary hankasitraka an'izany izay. Mangataka aminao izahay mba mboly zava-tsoa anatinay amin'ity maraina ity. Ny kivy ampaherezo, ireo mitanondroka aoka ianao apitraka azy amin'ny alalan'ny teninao. Anaran'i Jesosy, amen. Bateny mofinainantsika androany dia manao hoe natao ho an'ny rehetra ny didy folo. Alaina amin'ny Isaia, toko 1:10 sy ny 7 tapany voalohany manao hoe ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehovah mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitanjana ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko dia ho entiko ho any tendrombohitra masina. Amen. Tsy nanana anjara feno tamin'ireo tombontsoa nomena ny Israely ny vahiny sy ny enoka teo ambanin'ny lalàn'i Mosesy. Nambaran'ny mpaminany anefa fa ho avy ny fotoana izay hahafoanan'ireny fameperany ireny ny antefa manokana tamin'ny jiosy ny teny masin'Andriamanitra. Ny an'ny tombo tao amin'izy ireo ny fiheveran'ny tena ho ambony noho ny olona rehetra eto ambonin'ny tany noho ny zoananany avy any an-danitra, nefa tsy nohazoniny tamin'ny mpitandremana tamin'ny alalan'ny fankatoavana ireo didin'Andriamanitra rehetra, ny fiavahany tamin'ny hafa sy ny toetra masina. Ambaran'ny mpaminany izao fa ny vahiny izay tia sy mankatoa an'Andriamanitra dia hanana an'ireo tombontsoa izay tsy nomena afa-tsy ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rery hatramin'izay. Ny famorana sy ny fitandremana entitra n'ireo lalàna seremonialy no fepetra nanekena ny jentilesa ho isan'ny Israely hatrizay, fa nofoanany filazantsara kosa ireo fahasamihafan'ireo. Vahoaka izay toa mpifaly amin'ny fanomponan'ny tompo no aseho amin'ny ampahany voalohany ilay voalazan'ny Isaia toko 7:10 manao hoe firenena efa nanao ny marina ka tsy nahafoy ny fitsipik'Andriamaniny. Tsy marina eo masin'Andriamanitra nefa ny fiainan'izy ireo satria izao ny baiko nomen'Andriamanitra ny mpaminany manao hoe izao ny fiantsonao fa aza atao malemy, asandrato ny feonao tahaka ny anjomara ka ambarao amin'ny oloko ny fahadosoany ary amin'ny taranako Jakoba ny fahotany. Nailiky ny fivavahana kristiana ny sabata masin'i Jehovah ka andro fiasana no nekeny ho eo amin'ny toerany, andro izay tsy mba noamafisiny. Izao no lazain'i Jehovah na dia indray mandeha monja aza. Tamin'izany no nampirisihany ny tsy fahatokiany sy nanekeny ankolaka ihany koa ny fambonian'ilay fahefana izay hany afaka ny baiko ny hanaovana an'izany fanovana izany. Nitarika ao amin'ny fandavana ny din'Andriamanitra iray manontolo ny fandavana ny sabata ary olona rivony izay mitonona ho kristianina no maneho ampasahiana fa tsinotsinona hozy izy izany. Izany rehetra izany dia maneho amintsika ny fitiavan-tenan'ny olombelona ary nefa kosa tokony ho tsarofantsika mandrakariva fa ilay Andriamanitra dia tsy mba miova mandrakariva. Ny lanitra sy ny tany mety ho levina hozy izy fa ny teniko tsy mba ho levina. Ingane izany hitoetra apontsika mandrakariva ka olon'ny fankatoavana isika. Amen. Ry tompo tianay misaotra anao izahay no amin'izany teninao izany. Ampianaro izahay mba ho mpanompo, mpankatoa fa tsy mpihaino fotsiny ihany ka tsy hanalatsiny ny amin'ny fiainana andavanandro fa metraka ny fahatokianay eo aminao ary fanatanterahana ny
teninao ny fiainana aminaran'i Jesosy, amen. Savior.